Ao anatiny izao raharampirenena izao hatrany fantatra am'izao ankehitriny izao fa namoahana IST na tsy fahafahana mivoaka ivelan'ny Madagasikara ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Michel Marie Sahondrarmalala sy Rinah Rakotomanga tamin'ity herinandro ity hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny like ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny famoahana any IST any Rinah Rakotomanga sy ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resahantsika ny tsara ho fantatra ao anatin'izany rehetra izany. Herinaratra maharitra ho an'ny vontovorona efa voatatitra tamin'ny talata 12 oktobra teo dia tonga teny vontovorona ireo panneau solaire vaovao hanatsarana ny famatsiana herinaratra ho an'ny mpianatra sy fampianarana. Vatabe folo isa no tonga, misy ny panneau 430 isaky ny vatabe ary panneau iray dia mamokatra 570 watt ka manodidina ny 200 kW ny tanjaka azo amin'izy rehetra. Tsy adino koa ny onduleur izay 4x500 kW izay hiantoka ny fandehanan'ny rafitra. Efa voatondro ny toerana hametrahana azy ary vita ny fampidiniana amin'ny jirama momba ny fampiasana groupe 2x500 kVA amin'ny fotoana isehoan'ny fahatapahan-jiro. Dingana lehibe makany amin'ny fahaleovantenina ara enerjia ho an'ny vontovorona izao fa azahoana izy ireo fitaovana goavana hiadina amin'izay fahatapahan-jiro lava izay. Be alanana ny fananganana fikambanana gomabe. Manankevitra sila no filoha izay voafidy. Vita ny alakamisy 30 oktobra 2024 ny fananganana ireo birao mandrafitra ny gomabe ao amin'ny distrikan'ny Bealanana ary manankevitra sila no filoha voafidy hitarika izany ao amin'ny distrikan'ny Bealanana. Mialohan'ny fifidianana izao dia nisy ny fanazavana ny mahakasika ny fikambanana gomabe izay tarihan'ny filoha amboninahitra Andry Andriampirenena. Ny fikambanana dia efa misandratra ao amin'ny faritra Sofia ary ny tanjona ny hameno any Madagasikara tsy hoela. Nofidina atao ihany koa ireo birao mandrafitra ny gomabe ao amin'ny distrikan'ny Bealanana ary mbola hameno ireo komina 20 ao Bealanana. Tonga niatrika izany ireo avy amin'ny birao régionaly dia ny responsable communication régionaly Tsetandra Bernon sy SG Gomabe distrikan'ny Mandritsara Tianjara Arvel. Ny filamatra raha teo dia ny fihavanana natao lakile ka enganehy hiroboroby ity fikambanana ity ary enganehy ihany koa mba hitondra zavatsoa ao anatin'ny distrika tsirairay avy. Andao amin'izay ho resantsika ny amin'ny mahakasika ny antoko TGV sy ireo rehetra izay miaradi aminy. Tapitra ny fanjakany, aloka sy tantaram-pahiny mbola mibontsina. Vita ny régime TGV, nisaraka tamin'izay fitantanana mivantana any Madagasikara nentin-drajoelina ny vahoaka tompony fahefana. Tsy misy ministra tamingana TGV intsony mandrafitra ny gouvernemanta vaovao. Tsy misy député IRD ao amin'ny bureau maharitry ny tenimeram-pirenena ary ny gouvernora sy ny tale ao amin'ny présidence dia lasa fahatserovana ihany raha tsy ny SGP sy ny DAF 6. Ny Sénat aza ho lany mandat izay rehetra niorina tamin'ny rafitra teo aloha dia miova. Hitranga ny fanendrena vaovao eo amin'ny ministera, hifandibiasa ny lehibe distrika sy ny préfet ary hanomboka hiasa ampahavitriana ny rafitra vaovao. Saingy tsy ho tanteraka haingana ny fanalana ny aloka, tarazo sy fahantrana no mameno ny sisiny tazana manodidina ny asa sy ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Hahavita hamongotra tanteraka ny aloko ny TGV ve? Ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao sa mbola hisy fototra hivelatra sy hidindray? Io ny fanontaniana izay mipetraka amin'izao fotoana izao. Ny valiny dia tsy ho avy amin'ny teny fohy fa amin'ny asa, ny fanendrena ary ny faharetan'ny fampiarana mangarahara. Mitaky mangarahara
andraikitra ary fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra ny fanarenana mba tsy ho lasa tantara fotsiny ny fanovana izay misy amin'izao ankehitriny zao. Ary isan'ny kabary izay nataon'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe aoka isika mba ho tia tanindrazana ary aoka isika rehetra hiara-hiady sy hiara-hisalahy ho an'ny tombotsoan'ny daolobe sy ho an'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara mamintsika izay hita fa tena efa rendrika tanteraka amin'izao ankehitriny zao araky ny voalazany hatrany. Midika izany fa tena efa latsakakady Madagasikara amin'izao ankehitriny zao na dia miezaka manao aintso zavatra aza ireo mpitondra vaovao amin'izao fotoana izao amin'ny fitadiavam-baholana isan-karazany amin'izay hoe ho fanarenana any Madagasikara izay, nefa tsy ho vita indray andro zany ary tsy misy afaka ny hanao mazimazy ka hoe iny avy hatrany fa tonga fa voavaha avokoa ireo olana rehetra izay nampibabeny ireo mpitondra teo aloha any Madagasikara tao anatin'izay fotoana lavabe izay, ka mila faharetana ary mila fiandrasana ihany koa izany rehetra izany voatanteraka an'izay hoe fanovana rafitra tena izy izay. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia ao anatin'izay fanarenana izay ireo rehetra izay mikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao, indrindra fa ireo izay voanitendrena ao anatin'izany gouvernemanta izany. Ao anatin'izay raharaha TGV izay hatrany fantatra amin'izao fotoana izao fa namoana IST ramatoa Rinah Rakotomanga izay mpanohana mafatrapo any antoko TGV sy ny Irmara ary isany mbola miaro fatratra ny filoha teo aloha amin'izao fotoana izao sy ramatoa ministra ny fanabeazan'ny pirenena teo aloha izay samy tsy mahazo mivoaka ny faritry ny Madagasikara amin'izao ankehitriny izao ary mbola tsy maintsy ho atao mo izay fanadihadiana ho azy ireo zay midika izany fa mety ho isy fanadihadiana manokana izany ho atao amin'ireto olony filoha teo aloha ireto ao anatin'izao fanovana rafitry ny fitondrana vaovao izao ary aingane mba ho samby ho tsaraina amin'izay tsy nety nataony avokoa ny rehetra ao anatin'izany rehetra izany, ary tsy tokony ho isy ho afabela ao anatin'izany rehetra izany fa ireo rehetra nanao ny antsirambiny dia tokony ho tsaraina avokoa ary tokony ahazo sazy izay sahaza azy avokoa ao anatin'izany rehetra izany. Izao zany ilay araky ny fitenenana manao hoe nitody tsy misy fa ny atao ihany no miverina ka manaovany tsara hatrany raha toa ka te ho timbahoaka ary eleo halanandrina toy izay halambahoaka. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny Abonneo chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nety isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.